Anandratranao ry Andriamanitro mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra atolotra hainao ny dera ny haja ny volinahitra ankehitriny ary mandrakizay. Misaotranao izahay ny amin'ny nahatraranay indray izao fotoana fitsarana masinay izao. Tompo malalo manatre izao fotoana izao. Fatononay mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny tavatsikitsiky sy ny foravorava ny ara-bananao manaraka an'ity fandaharana ity androany sabata. Ny distrika Anapangabelafy ny miaraka aminao androany. Ka engany ity sabata ity dia hitondra fifaliana sabata fitahina ho anao. Manasantsika indray ny baibolitsika ka maky izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:9. Matthieu 5:9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra Matthieu ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia mbola toizantsika ny eo amin'ny Jaona 7:12 andininy 7:12. Jaona 7:12 andininy 7:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
hotahinana eny teny ahasoantsika tsirairay avy. Amen. Manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitro, ho anao irery ihany ny dera sy ny haja ny voninahitra ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra ny amin'ity fotoana mamy izay hiarahana mivavaka aminao ity, amin'ity sabata masonao ity. Ray malalo, mamela ny elokay mamindrafo aminay. Maro ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, eny mety noeritreretinay ho tanteraka aza, kanefa tsy tanteraka, dia hifonanay ho antanatrehanao izany Andriamanitra. Koa manonona vavaka manokanao amin'ity sabata ity, ho an'ity namako izay miaraka mivavaka amiko ity, jereo manokana Andriamanitra ny momba azy, vakio ny ao am-pony ao, toavy amin'ny Andriamanitra izay irin'ny fony, ary aoka ho fantany Andriamanitra fa mbola misy izany Andriamanitra hivavahana izany mandraka ankehitriny. Mangataka aminao ihany koa aoko amin'ity anio ity, ho an'ny firenenay, io manokana Andriamanitra ny mpitondranay, aoka anana fahendrena izany mpitondranay izany, ka hanapaka ny vahoaka izay hoentiny. Mivavaka ho an'ny isa-tokantrano, ny isa-pianakaviana, vangio manokana Andriamanitra izay rehetra mitady anao amin'ity fotoana ity. Dia mino somatoky aho fa hamaly vavaka ianao satria tonononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Tonga eo amin'ny fanatitra sy ny ampafolony isika. Misy teny izay grika izay manao hoe sozo. Dikany dia hoe famonjena na fanasitranana, ny ara-batana na ny ara-panahy izy io. Ao amin'ny Luka 9:9 dia misy tantara anankiray izay, tantarana vehivavy anankiray efa fantatsika angambany fa misy aretina nandritry ny 12 taona izy io. Efa nandany ny arenany sy ny volany rehetra tamin'ny hevitra anasitranana anazy, kanefa vao nimaika ny omby izany aretiny izany, ary nanapa-kevitra izy nitady an'i Jesosy mba anasitra anazy. Rehefa eny ny fandalo Jesosy dia nandeha nanao ny fomba rehetra izy ahitany ny fanasitranana ny ara-batanany. Rehefa hitan'i Jesosy dia nisisika namonjy ilay sombina akanjon'i Jesosy izy mba ahitany izany fanasitranana izany. Nino izy fa hisy fahagagana ho ataon'i Jesosy ho azy, ary dia tanteraka tokoa izay tamin'izay fotoana izay. Sitrana tanteraka ity vehivavy ity, saingina nafanomezana tsara ho azy Jesosy, dia zavatra lehibe noho izany fanasitranana izany. Todika taminazy izy ary niteny hoe: anaka, finoanao nasitrana anao, mandehana soma tsara. Ao amin'ny Luka 9:9 9:7 misy an'izany teny izany. Sitrana avy hatrany ny ara-batana satria izay no nitadiaviny, kanefa dia nitodika tamin'i Jesosy izy mba anana ilay fanasitranana tanteraka izay sarobidy ho azy. Momba azy manontolo no heverin'i Jesosy, ary niverina tamin'ny laoniny mihitsy ity ramatoa ity. Sitrana ny ara-batany, ny ara-tsainy ary ny ara-panahy, fiadanana lehibe izany. Maniry ny ho sitrana koa ve ianao, ary maniry ny anana fiadanam-po tahaka an'ity ramatoa ity? Raha izany dia aoka ianao mba hiezaka ny hampihena ny fikatsahanao, ny
zavatra materialy ety ivelany na ny arena izany fa ndao hikatsaka ny zozo izay fanasitranana lehibe famonjena lehibe dia Jesosy Kristy izany. Sarobidy loatra izany fananantsika an' Jesosy Kristy izany ka amin'ity maraina ity ny amin'ny fanoloran-tenantsika ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony dia tsara indrindra antsika manana fanoloran-tena sarobidy ho eo amin'ny Jesosy. Iaraka hivavaka isika ho amin'izany fanoloran-tenantsika izany. Andriamanitra renay tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao indrindra nampatsiahanay fa tianay ianao ary ankehitriny izahay dia manolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina ankasitranao ka mba hanana ilay famonjena fanasitranana ny ara-batana ny ara-panahy izay tsirairay avy. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ankafaliana indray ny ara-banantsika rehetra rankizy na tsatra izao fotoana izao. Ny fiadanan'ny tompo ani ho amin'ny tokantrantsika tsirairay avy. Mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hiaraka hanonjika ny lohantsika isika fa hivavaka. Andriamanitra misaotra anao izay efa nomenao n'izao fotoana izao indray ahafahanay mianatra ny teninao. Koa aoka ny fananao masina mba hirotsaka aminay tsirairay avy hanazava ny teny izay horenisinay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny toriteny hoentiko amintsika androandraka izy dia mitondra ny lohateny hoe izay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe izay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Oharina amin'ity
rano madio anaty verity ny fotsika rehefa madio, fa rehefa manota kosa isika dia lasa maloto ny fotsika. Be dia be zavatra mety hampaloto ny fotsika, ohatra hoe rehefa be felonana isika, rehefa mamaly valy any dada sy neny, rehefa tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa dia lasa maloto ny fotsika. Ny fahotana dia hoarina tahaka ny fako izay miangana ka lasa mampaloto ny fotsika ka tsy ahitantsika an'Andriamanitra. Misy vahaolana ho amin'izany anefa. Ity rano amin'ny tavoahangy ity dia hoarina tahaka ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandika ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika dia lasa madio ny fotsika. Ohatra hoe rehefa mandika ny fianbenana maraina isan'andro isika, rehefa manao velomin'ny tenina na rehefa manaiky raha ny dada sy neny tsy manao be fahamaliana dia madio ny fotsika. Rehefa manokana fotoana hivavahana amin'ny Jesosy isan'andro koa isika dia madio ny fotsika. Hitanareo hoe fa samihafa le fotsika teo zao izy tamintsika mbola be fahamaliana dia naloto be, fa zao efa fenotsika ny tenin'Andriamanitra dia madio ny fotsika. Raha te hahita an'Andriamanitra isika araka izy dia tsy maintsy fenotsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro ny fotsika. Hoy izy ao amin'ny Matio 5:5. Matio 5:5. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka indray isika mba hanome fo madio antsika Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay no ny amin'izany teninao izany. Aingana ianao mba hanampy ny ankizy rehetra mba hanana fo madio ary hazoto handika ny teninao isan'andro. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teninao rehetra ry Tompo ty anay, no tsy mamanam-petra vato mandrakizay, olevona vokoa izao rehetra izao. Araba ry ilaina soavina ny tompo ombanao. Izany teny izany no entiko hiarabananao amin'ity anio ity ary fifaliana mandrakariva no anonana ny fiadanana ho anisam-baravarana isam-batan'olona ary iriko amin'ity sabata ity dia andray fanasitranana avy amin'ilay raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika isika. Milohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia asaiko ianao hiondrika hiaraka hivavaka amiko. Rainay tsara indrindra ny an-danitro, amin'ity anio ity dia handre ny teninao indray izahay, koa manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha hanatsoaka lesona avy amin'ny tantara ao amin'ny Baiboly isika, izay tantara tena nisy tamin'izany fotoana izany, ary inona ihany koa fa azontsika andraisana lesona, anamboarantsika ny fiainantsika amin'ny ho avy. Indray mandeha andro atoandro, mafana be ny andro tamin'izay fotoana izay, dia niala avy any a Jodia Jesosy ho any Galilia, niaraka tamin'ireo mpianatra ireo, dia nandalo toerana fatsakana anankiray. Ny mpianatra moa tamin'io fotoana io tonga dia nandeha satria hitady sakafo ry zareo. Fa Jesosy kosa nahita an'ilay fatsakana ary nisy vehivavy Samaritana anankiray teo izay natsaka. Dia tsy nisalasala mihitsy Jesosy niresaka tamin'ilay
vehivavy Samaritana. Zany tantara izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona 4 ray manontolo no misy an'izany tantara izany. Fa rehefa mifampiresaka Jesosy sy ilay vehivavy dia izao ny teny voasoratra ao amin'ny 7, ao amin'ny Jaona 4 ny 7. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy hatsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroka. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Ny 7. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroina? Nefa ao vehivavy Samaritana, fa ny jiosy ma tsy mba manandra raha amin'ny Samaritana. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Lesona anankiray no tiako hotsoahana amin'io andalan-teny io. Mazana rehefa manana zavatra angatahana amin'Andriamanitra isika ka tsy azontsika izay irintsika, dia manana fisalasalana isika amin'ny finoana an'Andriamanitra. Fa teto dia nampahafantarin' Jesosy ho an'ilay vehivavy fa raha fantatr'ilay vehivavy ny zavatra tokony ho angatahany sy ny angatahany amin'Andriamanitra, dia tokony ino izany zavatra angatahana izany ilay vehivavy. Andeha ho toizantsika ny vaky teny. Andeha ho raisintsika avy hatrany eo amin'ny 7. Nisy ady hevitra zany teo amin'ny vehivavy sy Jesosy tamin'ity fifampiresahana teo am-patsakana ity. Eo amin'ny 7, eo amin'ny 9 mihitsy ny andeha ho vakitsika. Amin'ny 9 manao hoe, hoy Jesosy taminy, andeha ary atsoa ivadinao ka mankanesa aty. Raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe tsy manambady aho, hoy Jesosy taminy, marina izany izay nolazainao izany, tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao lay itoeranao ankehitriny, marina izany voalazanao izany. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mino ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Nisy fifandresen-dahatra teo amin'ny raha vehivavy sy Jesosy, fa ny zavatra hita sy tsapa teto dia tamin'ity indray mandeha ty ihany Jesosy no mifanena tamin'ilay raha vehivavy. Fa ny zavatra nahagaga dia fantatra Jesosy ny fiainan'ilay vehivavy, ny toe-javatra rehetra izay nolalovan'ilay vehivavy, dia nianjaanja teo anatrehan Jesosy. Amin'ity androany ihany dia miantso anao fa fantatra Jesosy amin'ny atsipiriany ny mombanao rehetra. Ny andrasan'i Jesosy aminao dia niresahanao amin'i Jesosy ary aniamborahanao aminy ny manahirana rehetra eo aminao. Andeha vakitsika ny 7 ary ity indrindra ny tena ho resahako aminao amin'ity androany ity. Ao amin'ny 7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady tonga koa ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Amin'izao andro sarotra sy andro farana lalovantsika izao, dia mitady olona tena mivavaka amin'ny Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny trano, tsy miankina amin'ny habetsahan'ny olona, tsy miankina amin'ny firentirenten'ny afisy, ny petadindrina izany, na ny hatsaratarehan'ny fiangonana. Zay no hamantarana fa tena ao Andriamanitra.
fa mazava ny teny eto fa mitady ny tena mpivavaka marina Andriamanitra. Hoy ny teny voasoratra ao amin'ny Matio 2:24. Matio 2:24. Zao ny vaky ny teny. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Maro de maro no mitona ho kristianina amintsika amin'ny teny zao. Ary ny akabeazan'ny fiangonana rehetra aza dia feno mpivavaka avokoa. Fa mazava ny tenin' Jesosy eto, maro ozy no antsoina fa vitsy no fidina. Isika rehetra zao dia samy mandre ny filazantsara, samy mandre ny tenin'Andriamanitra. Fa misy toy an'ilay vaky teny teo fa vitsy no fidina. Amintsika marobe mandre ny tenin'Andriamanitra, amintsika marobe izay milaza azy ho mivavaka, de mbola misafidy atsika Andriamanitra. Fa niriko amin'ity atoandro ity dia ho anisan'ilay fidin'Andriamanitra ianao, satria nanapa-kevitra tena ho mpivavaka marina. Andinga ho vakitsika ao amin'ny Petera 1:2-7. Petera 1:2-7. Zao ndray ny vaky ny ato. Ny fehezanteny voalohany zany. Petera 1:2-7, lay fehezanteny voalohany. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Vao mifidy manokana ianao no tena ho mpivavaka amin'Andriamanitra, namorona an'izao rehetra zao, namorona ny lanitra sy ny tany, dia nosafidian'Andriamanitra manokana. Izany ine no mahatonga atsika mivavaka mandrakariva. Na inona toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, eny fa na dia tsy valian'Andriamanitra aza ny vavaka, dia mifekitra mandrakariva amin'Andriamanitra isika, satria lay Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany, lay Andriamanitra namorona isy ianao, no Andriamanitra mbola mife izao rehetra izao. Ao amin'ny Jaona 1:2, Jaona 1:2-9. Dia misy teny mahafinaritra ihany koa izay voalaza ao. Jaona 1:2-9. Zao ny vaky ny teny. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany io. Iza lay izy io? Jesosy lay izy io. Isika kristianina zany, dia tsy maintsy mandeha izay nandehanan'i Jesosy raha milaza fa mivavaka amin'Andriamanitra. Inona lay zavatra tsy maintsy nandehanan'i Jesosy? Ny safidy manokana ny andro izay notendren'Andriamanitra hivavahana Jesosy, dia ny sabotsy tahaka izao, sabata hoy ny Baiboly. Ny hinana ny sakafo izay nasain'Andriamanitra no hoan'ny olombelona Jesosy, dia ilay sakafo izay noforonon'Andriamanitra tany amin'ny namoronana an'izao rehetra izao. Ny safidy ny teny manokana izay nasain'Andriamanitra ho tenenina Jesosy, dia ny teny feno fitiavana. Tsy mba toetran'i Jesosy ny miteniteny foana, na miteny mandratra, na miteny tsy tsaroana ho isika, fa miteny mandrakariva Jesosy mba ho tsaroan'ny olona, fa izany tokoa no tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Eksôdôsy 7:20-5, dia misy an'izao teny zao. Ary ity teny ity dia teny manokana izay nofidiko mba ho atsika amin'izao andro farany izao. Tsy misy vahaolana intsony, tsy misy ninina azo atao intsony raha tsy ity teny ity no ataontsika. Zao lay vaky ny teny ao amin'ny Eksôdôsy 7:5-5. Fa manompo an Jehova Andriamanitrareo, dia hitany haninao sy ny ranonao izy, ary esoriko aminao ny aretina. Lay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao,
izy rery any no afaka mahatanteraka io andiny-tsoratra masinay. Ny vahaolana tsara indrindra zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia ny manompo an'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra, dia inona no lazainy ao? Dia hitany haninao sy ny ranonao izy. Ny mampifoha antsika maraina, mahatonga antsika alina vao tafiditry ny trano, dia ny mitady an'io rano sy hanina hohanina io. Ko amin'ity androany ity miantso anao, ndao sika hanompo an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Genesisy, dia mbola hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ary Andriamanitra tsy olombelona ka handainga akory, fa izay lazainy vavany dia tsy maintsy ho tanterahany aminao. Koa manasanao aho, ndao sika hanompo an'Andriamanitra velona, Andriamanitra izay nahary tongotra aman-tanana antsika, ka dia iriko ho tanteraka aminao ilay teny fikasana izay voasoratra teo manao hoe fa manompo an Jehovah Andriamanitra reo, dia hitany haninao sy ny ranonao izy, ary ho isoroko aminao ny aretina. Andeha hivavaka isika ho an'izany afatra lehibe izany, mba ho tanteraka aminao sy amin'ny ankohonanao izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raio, lehibe tokoa ny fitiavanao, ka dia niantso anay ianao tamin'ity androany ity, mba hivavaka aminao marina tokoa. Tsy ho filan-javatra no hivavahanay aminao, fa mba nianan-kinanay ny fiainanay eo aminao, ka na inona toe-javatra mitranga aminay, dia eo foana ianao Andriamanitra, ary hiankina tanteraka aminao ihany koa izahay. Ampio izahay Andriamanitra hanapa-kevitra amin'ity androany ity, fa hanompo anao Andriamanitra, ka dia ho tanterahanao aminay ny teny fikasana rehetra izay ho tononinao aminay, dia minso mahatoky izahay Tompo, fa ho valianao izany vavaka izany, satria tononina noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.